Mbola amin'izay vaovao ny làlana izay fa ny amin'ny lalam-pirenena fahafito kosa indray dia anatin'ny 7 ora na 7 ora dia tokony misokatra ny làlana eny amin'ny PK 326 plus 850. Misy ilay tetezan'i Vohiposa izay nirodana raha ny nambaran'ny ministry Asa Vaventy. Misy ny déviation efa ampiasain'ireo fiara madinika ary eo andalana ihany koa ny fametrahana izany ho an'ny fiara vaventy. Tonga nijery fotony ny fahavoazana sy ny fizotry ny asa izay tanterahany departemanta tatanany ny alatsinainy 17 volana septambra 17 sy 2020 teo ny ministry ny Asa Vaventy Eric Mandimby. Raha tsy ahivina dia tapaka tanteraka ny fifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny izay niazo any Toliara noho ny firodanan'ny tetezan'i Vohiposa. Ao anelanelany tanànan'ny Robin sy Vohiposa ny alahady tokony ho tamin'ny 12 ora teo no niseho izany. Izany moa dia vokatry ny vesatry ny entana izay noentin'ny fiarabe iray semi-remorque izay diso tafahoatra teo ambonin'ity foto-drafitrasa ity. Ny alahady 17 volana septambra 17 sy 2020 andro ny loza io dia efa tonga teny an-toerana ireo teknisian'ny ministeran'ny Asa Vaventy nitady ny fomba hanamboarana déviation mba hitohizan'ny fifamoivoizana. Raha ny zava-mitranga zany androany dia niezaka moa ny ministeran'ny Asa Vaventy namandolana vonjimaika ary nanaovana déviation anankiray izay vita teo riva teo mba ahafahany reny fiara zay latsaka ny 5 tonnes zany hoe ny katikaty na reny bus reny. Izay dia nahita maso ary natsapa fa efa afaka naipika zareo teo tamin'ny enina sasany teo. Ary tsy nijanona amin'izay ihany tokoa moa zany fa ny tobila mavesatra tahaka ny camion dia efa nandifa koa zany zay ny pombele ka zany ny assemblage zany pombele zany ary vitena anatin'ny fotoana folo na anatin'ny 48 heures na 70 heures dia misokatra zany ny làlana ho an'ny camion maventy. Nanentana ny ministry ny Asa Vaventy